zay ny famatsiana herinaratra fa raha ny famatsiana rano iray kosa dia misy amin'izao fotoana izao ny fanotarana izay tanterahany eo anivon-drirama entina malina ny etaetan'ny mponina ao anatin'izay fahazahoana rano fisotro madio izay no antony mahatonga ny fatapahan'ny rano ho an'ny faritra sasany eto Antananarivo. Mahakasika ny rano manokana zay tena nampimenimena ny vahoaka sotena vahoaka teo dia ny hoe efa misy ny fanamboarana tokom-pamokarana rano vaovao eny Amamoseza zay hotokanana afaka volana vitsivitsy amaza ny olana rehetrarehetra zany tsy dia mbo manarina ihany fa misy koa zany ny tapany atsimo andrefanina eny Ankadivolomea dia everina fa zovazany olana zany ao anatin'ny volana vitsivitsy. Manaraka an'izay dia ny Jirama zao mba ialana amin'ireny le jiro tapatapaka reny dia manomboka manolo ny transport eto Antananarivo kanefa nahosolona reny transport ireny ka misy ny aladrajiro dia tsy ahatra etaona kory dia hopotika indray reny dia miverina amin'ny problème dia raha manalaka tsy misy tsony délestage kanefa tapatapaka ny jiro noho izay anton'izay dia izay zany no iarahanay miasa amin'ny ty fotony tokony andraikisana ambaratao tsy le tia mbo manarina ihany ny any 67 iny le alaza jiro tosy rehetrarehetra iny ambokoa zany no mahatonga an'le mba tapatapahan-jiro ka rehefa an'olo an'ireo transport eo zay dia mila fiarahamiasa hoe mila tratrarina mpangalatra jiro zay tsy mitentsony hoe tsoina alatra jiro fa misy lalàna io efa misy ny migadra misy ny mbola andalana eny amin'ny fitsarana dia iroso amin'izay zany tsika mifanafanana io fa mba hisiny filaminana ny famatsiana herinaratra eto Antananarivo.